Ya, mipody magnambalatsaratsika jiaby zay mpagnaraka vidéo zay fataoko amin'ny fagnazavana mikasiky état fédéral. Zao izy. Amin'ndraiky mitoroka ty taligny hevitrin'olo araiky atsika. Satria amin'izao fotoagna zao ty dia samy maneho hevitry, samby maneho hevitra ary sasany maneho hevitry amin'ny hevitry zay anagnany amin'ny fankaratsiagna ny atao hoe état fédéral. Itaresantsika reo hevitry ty raha namagna araiky ty chef be zegny izy ty. Ny antony tsy hidirantsika loatra zany amin'ny resaka état fédéral dikan'izay zany raha resaka état fédéral atsika dia misy état fédéré zany hoe misy firenena maromaro zany eto Madagasikara. Ka raha ohatra ka tazomitsika ohatra zany le faritaniana teo aloha lasa firenena dia misy firenena enina. Dia alevintsika sanatsana zany isaky ny firenena anankiray manana gouvernement, manana parlementaire. Zany hoe firenena anankiray zany mety manana ministre any amin'ny roapolo any. Ka raha misy firenena enina ohatra eto Madagasikara dia mety misy tambana gouvernement tany amin'ny roapolo amby zato any. Dia raha ataontsika état régional ndray zany efatra amby roapolo isan'ny faritra ozy tsika. Dia ataovy hoe misy gouvernement roapolo isaky ny firenena anankiray dia any amin'ny valopolo sy efajato any zany ny isan'ny membre gouvernement. Alevintsika sarisana amin'izany no zakany teobolan'ny firenena ve zany. Da ataontsika hoe maleo tena ara-tanam-bola ny firenena anankiray. Zay, ajanoko. Izy zegny fagnazavana nandesiny président Sinady zany hoe président ro administrateur civil de Madagascar aby reo, ny président syndicat reo zany igny itanesantsika teo. Izy loko aminareo igny am'izao fotoagna zao ty dia maro zay maneho hevitry ary hevitry zay mitondra manipulation hoentina kalagna lay tanjontsika le état fédéral ka mila mitandrina antsika tsiraikaraiky. Somary manahirana ihany monsieur le président, anao ve administrateur tsy hay agnavaka ny nation sy ny état, somary hafahafa izy raha ohatra ka tsy tondra am'izay manipulation zay ny hevitrinao. Satria ny resaky eto tsy ampizarazara i Madagasikara firenena ena fa ny fanjakana izay ampanatony ny vahoaka na ny fahefana ampanatony ny vahoaka no FDB amin'ny io resaka état fédéré izay takinay eto ombenimbeny hatramin'izay. Tsy haiko na hevitrinareo jiaby administrateur civil igny na hevitry le président manokana fa nareo zay manao administration publique, zany hoe nareo administrateur mahay tsara fandrindrana ny filana par rapport amin'ny ressource zay anagnana amin'ny toerana anankiray. Ka io zany tsy misy fanjakana anao zavatry tsy ho zakana satria amin'ny fanjakana tsy araikaraiky dia hoisy ny gouvernement ka voalazanao io dia izy mahay zakany tsy zakany amin'ny toerana anankiray. Ao misy gouvernement mpanapaka. Ka za eto mivolagna hoe fa manipulation zay hevitry ny président ny Sinady zay itanesantsika teo. Za mipetraka amin'ny firenena aty amin'ny Suisse. Eto Suisse zay tsy telo, Suisse arakaiko. Fa agnatinao ici état maromaro ary io lafitry fédéral io no ampiasaina. Io maro appellation mety atao amin'io, maro karazany. Atsika tsy voatery manaraka ny Suisse, atsika tsy mety voatery manaraka ny Suisse fa atsika tompo mahay appellation ataontsika antsika na ataontsika hoe karaha ataony eto Suisse misy fanjakana Suisse dia misy ny état de Vaud, état de Fribourg agnatiny ao rafitry fédéral. Fa ny tanjony dia ny fampanatona ny fahefana amin'ny vahoaka, itsijirana ny fahefana amin'ny collectivité territoriale. Zay ny tanjontsika agnatin'ilay raha. Ka eto za mbola mampetraka aminareo hoe misy fagnelena hevitry diso ataon'olo manam-pahaizana aby reo ka misaotra tompolahy mankasitraka tompovavy. Resahana foana atao anatin'izao fitondrana fanavaozana izao ny resaka rafitra
ary misy ary ny olona miteny hoe tsy nirafitra ny olana teto amin'ity firenena ity fa olona, fa ho anay kosa dia rafitra ny tena mila avoazana, ary zany rafitra zany dia rafitra politika no mila dinihana aloha izay hijoroan'ity firenena ity, satria izay no nagozozy teto nahafahan'ny olona nanjaka teto amin'ity firenena ity hatramin'izay. Inona le rafitra politika? Dia ny resabe mandeha amin'izao hoe rafitra federaly na rafitra ataoko hoe état unitaire. Zany no tena mila dinihana, ary amin'izao dia hitantsika tsara fa betsaka no mitaky an'izany hoe rafitra federaly zany satria rafitra unitaire no efa nisy teto taloha izay hitantsika zao mivokena aloha fa mahantra amin'ny firenena. Fa le tiany tsinjina koa zany rafitra federaly zany dia mila dinihana tsara satria mila amin'ny mahapolitika azy hoe mifanaraka amin'ny vanim-potoana misy a Madagasikara ve ny ametrahana an'izany rafitra ataoko hoe federaly zany. Fa ho anay aloha dia anisan'ny ataoko hoe mampivoatra zany ary tanjona satria isin'ny ataoko hoe fitoviana ao anatin'ny ataoko hoe faritra rehetreraka Madagasikara. Fa izay fotsiny no fantanina mipetraka hoe vanim-potoana mety amin'izany rafitra federaly zany zao. Fa ny état unitaire aloha, le état unitaire izay nisy hatramin'izay le décentralisation, izay tenenina hoe état unitaire décentralisation, dia hita fa tsy nahomby satria ataoko hoe mitsinitsiny avy ny mpitondra hatramin'izay rehefa tiany atao dia ataony, rehefa tsy tiany atao dia tsy ataony, rehefa ataoko hoe mety aminy le any amin'ny faritra dia karakarainy, rehefa tsy mety aminy fa adversaire politika dia ataoko hoe simbainy. Zany nylesika tamin'ny état unitaire. Fa ny état fédéral koa dia ataoko hoe amin'izao dia misy miresaka hoe fizarazarany zany, cause côtière fotsiny zany, ary ny tena betsaka mitaky an'izany état fédéral dia olona côté mipetraka aty amin'ny amorontsiraka ohatrinay izao mitaky an'izany rafitra fédéral zany. Fa aminay dia ataoko hoe mampandroso kokoa aloha le rafitra fédéral, raha jerena ny ataoko hoe statistika eraky izao tontolo izao ny rafitra fédéral mampandroso aingana no état unitaire. Fa izay foana ho anteneniko hoe mety amin'izao vanim-potoana ihany amin'ny Madagasikara zao ve. Fa raha ny ara-tantarany ataoko hoe Madagasikara dia ataoko hoe aminay aloha dia ataoko hoe mbola tsy vanim-potoana ametrahana maimaika an'izany fédéral zany. Fa amin'ny politika, rafitra politika dia misy période transitoire foana, ohatrany hoe tamin'izany ny olona namila vinany communisme, fa ny taon'ny socialisme tao ny présent ny période transitoire, ary natramin'izao dia tsy tanteraka mihitsy zany communisme zany satria sarotra izy ary misy ataoko hoe ny politika miovaova. Ka raha iresaka ataoko hoe rafitra federaly tsika izay ataoko hoe takininy avy aty amin'ny faritra côté misy anay izao dia ataoko hoe mbola tsy dia fotoana an'izao. Tsara ho ale izy ary mampandroso aingana amin'ny eran'izao tontolo izao satria fa mbola tsy mety amin'ny vanim-potoana Madagasikara satria mbola mitaky zavatra be dia be zany na arak'olona na ara-pahaizana na ataoko hoe araka fitaovana sy ny maro samihafa ny teknôlôjia zany mila amboarina aloha. Fa raha tonga dia hoentina fotsiny izy manaiky sanatria vava cause côtière fotsiny ka hoe gafianan'le rafitra tokana ao Antananarivo na anaovana adikoko sanatria izany izay tenen'olona dia lasa vomaika vomafatsika. Fa tsara le izy fa mila mandinika ary raha ny rafitra état unitaire kosa aloha dia izay le miteny fa tsy nahomby teto Madagasikara, fa zany dia noentin'ny ataoko hoe karazan'olom-bitsy fitondra vitsivitsy ataoko hoe nentina nanjakazaka, ary misy ny mitondra teny mpanjaka kely mihitsy ary izay mahazo fitondrana tamin'izany rafitra unitaire. Ka aminay aloha ny rafitra unitaire dia tsy mety mihitsy ny rafitra unitaire izay nisy hatramin'izay satria na ny ataoko hoe ny tantara teto koa raha izay ataoko hoe izay no mampisavotaka antsika nanjakan'ny ataoko hoe lavany Antananarivo na merina tonga dia tsika mihitsy dia ohatrany hoe nanjakazaka hatramin'izay ohatrany hoe manohy an'izay le ataon'le mpitondra état unitaire hatramin'izay ka maika mampisaritaka Madagasikara. Ka aminay aloha ny rafitra état unitaire izay hoe lazaina fa décentralisation teo dia lavinay marinjany. Fa kosa ao anelanelany teo izay tenenina hoe rafitra federaly aloha mbola tsy mahamaika satria mbola mitaky zavatra maro amin'izao vanim-potoana zao sy ny état unitaire izay tsy mety mihitsy dia nenay ny zavatra hitanay mety avao voninandro dia ny rafitra état unitaire amin'ny région autonome, zany hoe état unitaire ihany fa région autonome, zany hoe constitution mena faritra amin'ny zakatena, faritra amin'ny zakatena no apetraka aloha. Dia izay zay mahatonga any amin'izany fédéral zany rehefa hitantsika satria mbola mila zavatra dia alamina dia rafitra
état unitaire à région na province autonome ny tanay faritra amin'ny tanay voninahitra mety amin'ny Madagasikara ary zay alohany mety amin'izao vanim-potoana zay ka ho an'ireo zay mitaky état fédéral tsy mandiso anazy mihitsy zay fa mila mandinika aloha zay tena hoe farasanatria ampisy ady koa asanatria ampisavoritaka asanatria misy hitondra zavatsafa zay dia mbola tsy vonona ny vahoaka malagasy aty amin'ny faritra na aiza dia lasa tsy mitondra soa amin'ny firenena indray fa misy nge atao hoe hitantsika tsara zany eraka zao tontolo zao ny Nigeria zany nge na Ethiopie zany nge nanao état fédéral fa ny tena savoritaka ary mitondra faisana azy ary tsy mitondra fandrosoana koa fa mainka zavatsafa ny misy ka zay tena hoe lizy tokony ampandroso fa mila dinihana araka ny vanim-potoana ka zay ny état unitaire aloha dia efa tena lavina misy ilay ohatran'ny fomba teo aloha fa zay le tena hoe état unitaire région na province autonome no mety aminay fa tena hoe tombontsoa Madagasikara fa azo mazava mihitsy ilay fitakin'olo aloha fa zava-misy tamin'ny hatramin'izay aloha tamin'ny état unitaire dia misy fitanilana misy tsy rariny atao tsinitsinina ny aty amin'ny faritra da ny Antananarivo ihany no manjaka misy tikano tsy tikano ny zavatra atao eto Madagasikara amin'ny fampandrosoana ka zay no mahatonga ny olona mitaky ny état fédéral zay ombany manana mihitsy ny fitakinany hoe tena hoe zay le région tena hoe fizakantena amin'ny faritra fa raha tonga dia état fédéral état fédéré tonga dia maika be sy tonga dia atotona be aloha zay mahita fa mbola tsy zakan'ny Madagasikara tsy zakan'ny mpon'ny Madagasikara na ara-pahaizana na ara-pitaovana na ara-pahalalana fa mila période transitoire tsika irosonany amin'izany fa rehefa vonontsika tanterahany zany satria zany atao hoe tsara mampandroso ny firenena erak'izao tontolo zao ka zay zany aloha ny rafitra politika zay rehefa mipetraka rafitra dia zay rafitra politika zay mila dinihantsika état unitaire sy état fédéral dia efa nitenenina teo fa nenay état unitaire à région na province autonome aloha tsy hoe zay mandrakizay fa zay aloha no epitatsika any amin'ny tsaratsara koa zay takiny maro azy ohatranay aty amin'ny faritra ka zay tapam-voalohan'ny falazavana zay état fédéral sy état unitaire dia efa mbola arovisika ho koa ny pitsopitsony ao anatin'ny pazitsika antso